Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy fiangonana Croix-Tombasy Madagasikara anio ny sabotsy 10 ny volana May taona 2024 maraina izao. Ampifaliana foana no izarahana anareo rehetra ny rafisodiny fahamasinana izay nosoratan'ny lelan'Andriamanitra Pasteur Chris Oyakilome izay tsy iza fa ny filompanorina ny fiangonana Croix-Tombasy maneran-tany rehetra. Ny lohahevitra ny rafisodiantsika androany zany dia hoe manomana sy mampiofananao izy. Manomana sy mampiofananao Andriamanitra zany. Ny ten'Andriamanitra dia nalaina tao amin'ny Salamo 7:7 ny 7 izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy dia nitondra azy tamin'ny lalàna mahitsy izy mba hakanesany any amin'izay tanàna honenany. Alleluia! Ny famelabelaran'ny lelan'Andriamanitra dia hoe rehefa nitondra ny zanak'Israely nivoaka avy tamin'ny tany Egypta i Andriamanitra dia tsy nitarika azy ireo tamin'ny lalan'ny Filistina. Na dia izany aza no lalana kaiky kokoa makany amin'ny tany nampanantenaina. Ny Baiboly dia milaza fa nidify any lalan'io Andriamanitra satria fantany fa tsy niofana hiady ny olona ka anjositra noho ny tahotra rehefa ifanandrina amin'izy ireo ny fahavalo. Andevo tany Egypta izy ireo dia tsy nofanina ary tsy niomana amin'ny ady akory. Noho izany dia nitarika azy ireo namakivaky ny lalana lavitra makany anefitra teo amoron'ny ranomasina mena ny Tompo, izay nahitan'izy ireo famantarana sy ny fahagagana maro avy tamin'ny Tompo ary niaina ny famatsiany. Teny amin'izany lalana izany no nanihon'Andriamanitra ny tenany tamin'izy ireo hoe Jehova Rafa mpanasitrana azy ireo ary Jehova Roi mpiandry azy ireo. Rehefa niatrika ady izy ireo tamin'ny farany dia niantso azy hoe Jehova Nisy, ilay fialofany izay miady ho azy ireo. Izany fivoarana izany dia mampiseho fa Andriamanitra dia manomana sy mampiofana ny olony, manangana ny finoan'izy ireo sy ny fahatokiany azy mialohan'ny hiatrehany ireo fanamby lehibe kokoa. Mety anontany teny ianao hoe nahoana no misy zavatra sasany mitranga eo amin'ny fiainanao? Angamba ianao efa nateraka indray nandritra ny taona maro kanefa toa misy toe-javatra sasany izay tsy hay hazavaina na dia eo aza ny vavaka ataonao. Mitony ary mahatoky ny fitantanany. Ambarao ambarao finoana toka ianao amerina, ambarao any amin'izay misy anao any amin'ity teny izay teneniko manaraka ity. Andalam-pianarana aho ary andalam-pitomboana, mizotra amin'ny lalako aho, voninahitra ao an'Andriamanitra. Minao fa namirina ianao amin'izay misy anao any ary nataonao amin'ny finoana izany. Tadidiko ny fitoriana filazantsara goavana voalohany nataoko teo amin'ny 15 taonako. I Pasteur Chris io talohan'ny fotoana dia nitety trano izy, nitory teny andalam-be, nizara ny filazantsara tamin'izay toerana azoko nalia izay ozy izy. Nitory aho nandritra ny fotoana fankanaina ny mpiasa tany an-tsekoly tamin'ny ankizy madinika.